katsaka amin'ny fotoana rehetra. Mitovy hatrany ireo fepetrany raisindreo boribory-tany amin'ny fikarakarana natota taratasy. Manome ny anjenjeny momba izany Randriana Arivondreo Silay Marino, lefitra mibeny tanàna amin'ny komina Ampitatafika sy Charmant Marabe Mananjara, délégué au maire amin'ny boribory-tany faharoa. Mahakasika ny taratasy ilain'olona andavanandro dia raisitsika atao amin'ny taratasy fandevenina rehefa misy vonona ao dia fihainoana fotsiny sisa. Mahakasika ny terabao indray dia reny raha misy olona tonga ka mila izay taratasy izay dia miantsoana ny tompona andraikitra eo amin'ny état civil dia afaka manao ihany izay. Hatreto aloha zany zay dia mandray an'ireo antota taratasy izay tena tsy maintsy ilaina. Fa raha misy hoe légalisation na certification tena hoe maika dia tsy maintsy ataonay ihany izy ny hoe fiaraha-miasina. Ny commune zany nidina mihitsy mba hisoroana ilay fivezivezen'ny olona. Mba ahafahana miaro ny tsirairay aby amin'ity rahantsika malala reto mandoza ity. Ny taratasy ndeha karakaraika atao amin'ny commune zao dia anao copie fa teraka ny vady. Noho ny antony eto amin'ny firenena moa dia tsisy commune mivody tsy maintsy manaiky izay lahatra zany. Raha ny eo anivon'ny Vokotangosa dia ireo taratasy toy ny fanamarina-ponenana na ny taratasy findramonina no hany afaka ataon'izy ireo satria ny ambony dia eo anivon'ny commune no hanaovana izany.